Riva ok malagasy. Ataoko fa samaharaky tsika amin'ny fandehandraha misy amin'izao fotoa zao. Ela ny ela fa nihetsiky ny miaramila ao amin'ny Kapsaty nandramy andraikitsin-drozy mba hanorenandrozy ny tsy fimetehan-draha eto amin'ny firenena. Ka eto zahay ato amin'ny MRFM amin'ny maha miaramila teo aloha amin'ny maha président ny mouvement révolutionnaire fédéraliste à Madagascar de manambara ny fanohana tanteraky ary maniraky ny vahoaky malagasy tsy vaky volo na any Madagascar na ty Andilambato mba hanohana mba hanome fanohana feno anreto maramila mandray andraikitra zay nandray ampo ny farany vahoaky malagasy amizao fotoa iresahantsika zao. Ka aoka tsika tsy hana fisalasala hanome fanohana hanome hanao ny barrage azo atao samia amizay afaky ataony mba hanakana ireo force zay mbo mahasaky manenky ny iraka amin'ny fitondrana mba hanaova zay tsy mety amreto miaramila ny Kapsaty reto. Hitatsika fa nataondreo ny ampialana ny angala ny fitaovam-piadina rehetra amin'ny maramila ankoatsy ny reo zay atokisandrozy mba afaky manao anireny tsinjitsinjy zay nahazo antsika reny. Ka tsy misy ny fitaova hoetiny Kapsaty ary tsy mana eritreritry ny Kapsaty handratradra na iray ny vahoaky malagasy na iray aza. Ka aoka tsika hanampy an'ireto Kapsaty reto hamonjy eny amin'ny Kapsaty ary hanao ny barrage de ho hitatsika raha tena sahin'ny président Rajoelina ny hitifitry ny vahoaka de ho hitatsika raha tena sahin'ny général Bomba Korotamby ny hitifitry ny vahoaky ary ho hitatsika raha ho sahin'ireo zay mbo adaladala ao amin'ny gendarmerie pirenena ny hitifitry ny vahoaky. Eto koa zao de miantso ny manamboninahitra na fa misotro ronono na mbo amperinasa eraky ny faritany hanao ny hetsiky mitovy amin'ny ataon'ny Kapsaty hiaro ny tombotsoan'ny vahoaky hiady ho antanindrazana satria zay no targetra nareo miaramila zay ny targetra tsika ato amin'ny foloalindahy. Ka androany amin'io hetsiky ataon'ny Kapsaty io manomboky eto ny fidiratsika amin'ny fahitana ny solution sortie de crise. Ka aoka zay initiative raisin'ireo maramila zay de ho tanteraky hatramin'ny farany amin'ny fanampian'ny vahoaky amin'ny fanohanan'ny vahoaky. Ary raha ohatra ka misy ny ilananay koa de matokisanareo amin'ny Kapsaty fa ho avy zahay tsy salasala mihintsiny sokafinareo ny aéroport zay tsy namelandreo hidiranay mba hahafahanay miditra ary manampy anareo koa na amin'ny fomba ino na amin'ny fomba ino zay. Ary tsy raika avao zahay atoy fa maro zahay atoy vonina hanampy anareo mba hiaro ny vahoaky koa hiaro ny tombotsoan'ny firenena hiaro ny tanindrazana. Aoka nareo miaramila amin'ny Kapsaty tsy ho voarebireby tsy ho voamanipule van'ireto mpanao politiky zay tsy ia fa miaraka amin'ny club 48 reto mpanao politiky goaikantitra reto olo ao amin'ny firaisankina zay manao ny vatany hoe izy no afaky mitondra solution teto nefa efa nitondra teo nefa mbola tsy nisy solution nentiny na iray aza. Ka averiko ndray mandeha tsy ataoko lava ny video fa antso avy ho an'ny vahoaky malagasy ho an'ny tanora ho an'ny Gen Z ho an'ny fédéraliste ao amin'ny MRFM source sy ny fédéraliste hafa koa ho an'ny andian'olo maro samihafa zay te hanavitry ny firenena androany. Mietsiky ny raha laitsika mietsiky ny ray aman-drenitsika ao amin'ny Kapsaty. Ka aoka tsika hiombokevitry hiombokery hiombotsay amreto olo reto tsy ataoko mahavy ny resaky ambava homa ampony eritseritsy ny hoavin'ny firenena ny hoavin'ny tanindrazana ny targetsatsika etoa ka ndao tsika hiady ary aoka tsika tsy hijano.